indray ny mpanomponareo tanona ranjakavola irahan'andriamanitra iteny amin'ny fiangonany mamarana zao volana novambra nananganatsika reo hevitra hoe joroana fahamarinana ny finoana ampitovoitoko aminareo le riavana ny fahasoavany sy ny fiadanany mba hahavonina tsara atsika mandray zao hafatsy zao fa makadiry dia makadiry ny ampitovay ho an'ny fiangonany matitoko fa efatra amby roapolo amoka mediny faharoa telopolo mba kitsikio ary ny zatra ny filazany tsara dia samy volona hoe zany matitoko fa efatra amby roapolo zany dia ampianaran'i Jesosy momba ny fiverenany iray le retour du Christ lay fampiomanana antsika raha ho avy ny zanak'olona saronareo any amin'ny lika fahavalo folo amin'ny fahavalo any hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana jalony tany va izy dia izay fampiomanana antsika mba ataky finoana zay am'izao anafarany fiangonana zao rehefa maky manomboka mediny faharoa telopolo monja sika am'zany matitoko fa efatra amby roapolo zany a farafakely ny efatra miverona hoe ho avy ny zanak'olona tahaka zao sy avy ny zanak'olona fampiomanana io fampianarana io mba ho vonona am'zany fampiravan'ny tompo zany sika ny mpampianatra rehetra miezaka mijery na dia reo efa atao hoe zany zay teorina manoratra azy dia miombo-kevitra miombo-dalana am'izao fanazavana fiaviany tompo zao hoe indroa metaona amintsika kristiana eo le tombo mihitsy zany indroa metaona ny anakay ny fiaviany Jesosy amin'ny tsirairay rehefa ho avy ny andro mialeto ianao tonga ny tompo zay satria atreo fahavelomanao ihany ianao no afaka mi aoriana fahavelomanao ianao tsy afaka manao tsiny nde tonga ho finoanao atreo ihany amin'ny fiaviany Jesosy indray voalohany zany ilay fodimanany io ny tantarina ao amin'ny jaona toko fa efatra ambin'ny folo hoe aza malahelo fonareo minoan'andriamanitra mino arykio fa ohatran'izay ny fitoerana maro ary atiao ka amboatra fitoerana manareo dia ho azo zay ka andray anareo aza hitoerana no hitoeranareo lay fodimandry no mihina sika zany tsy mpiteny amaha kristianina no mamboatra milaza voambolana maka voambolana fampiasa hoe tsy fiteny tsy fizekely fa tsy fitenitifia kristianina zany hoe maty ny mino ranony hoe ranona kristianina zanak'andriamanitra be maty izy zany fa koa voambolana raha isika kristianina miteny azy dia mbola ry lay fisarahana tamin'andriamanitra tany amin'ny Genesis toko fahatelo ka tsy azo miaraka amin'andriamanitra intsony ianao zay hoe maty fa mitsika ny voambolana mety amintsika dia mody maty efa mba any anaty taratasy any misy filazana mibazary efa ho avy ny andro zay hodiko mandry dia zay soratana hoe mody mandry ny mpitandrina rajaka vola so dia misy tena zany hoe iamay tao akaty fotsiny mody mandry satria izy mandalo efa tsy manino hoe tompo diny faharoa telopolo mianara ny amin'ny avyavy ina zany ny teny taona zao ny manarakaalo zana inona teny taona zao leitmotiv mianara mila manira zay ty mianatra dia ty fampitandremana avetrany vakioa ny Timoty faharoa toko fahatelo ambin'ny fahafito Timoty faharoa toko fahatelo ambin'ny fahafito vakina manomboka amin'ny andininy voalohany io atỳ
teny fa mba ho azo tsara zany hevitra zany ahafanao amle hoe mianatsy tsy mifarotoko fatelo le voalohany faoka ho fantatro zao any aparany any ila leresatsika zao any aparany any laparozy le fiadiny tompo any aparany any isy andro maoto fa ny olona tiatena tia vola mpatokatena mpiaranavina teny ratsy tsy manaja raisy reny tsy misaotra tsy manaja zay masina tsy manampitiavana mpanotombo fo mpanendrikendrika tsy mahompo loza be tsy tiany tsara amatika hirina mpiremoero tia ny fahafinaretana miotra ny fitiavany an'andriamanitra manana ny endriky toe-manaraka an'andriamanitra nefa mandany eriky rekeo di avavilo fa isany reny zay misokosoko miditra ny antranony sasany ka mahalasa ovavy vehivavy adaladala vesara ny fahotana ety ny filana maro mianatra mandrakariny nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny maro karakteristika ny any farany reo tanasainy apôstôly reo reto avy mitsanga de samy manana liste ao de ataoko 2 points isaky liste de oui non ho anao zany mianatra mandrakarika nefa tsy mety mahatratra ny fahalalana ny maro raha mianatsika de tena mangataka misitsy aminay hanympampianatra ny fanamasina Jesosy Kristy mangataka ny fanan'andriamanitra hoe mba ho vakiny transpercé ny tsifonotsika ny fahadototsaitsika tsy mahay mandray ny ten'andriamanitra mangataka ny fanan'andriamanitra mba ho ravany sy hongotany zay rehetra tsy namoreny anatinao afanao mandray ny teny tompo mianara ny amin'ny aviavy fa vo manariky reny de fantatra rehefa ho avy ny lohatao iano resaka tamin'ny fariseo Jesoa hainareo zy izy mba mantatry ny fetrandro magaga tsy afantaranareo zay mba ataon'andriamanitra nao le ho any amin'ny Luka 12:10 Luka 12:10 sady mianatra io no hay ve ho ianareo rehefa mamaky sika ny andiny faefatra amin'ny dimapolo sy ka hatramin'ny fahenina amin'ny dimapolo Luka 12:54 ao sika zay manana baiboly manokatra baiboly zay tsy manana baiboly manokatra telefona zay tsy manana telefona miaina Luka 12:54 ary hoe Jesosy tamin'ny vahoaka raha mahita rahona miposaka any andrefany anareo miaraka am'izay de hoe ianareo hoe hoavon'andorana de kely zany ary raha avy any atsimo ny rivotra de hoe ianareo hoe hafanany any de tongo zany ianareo mpiatsara velatsy ny pareny tany sy ny lanitra de hainareo fantanana fa ahoana kosa no tsy aza ianareo mamantatra zao andro zao andro farany zao zareo fa zany Jesosy zany zao manao météo mahay météo Jesosy so ianao mieritseritra hoe zay ingénieur météorologie Jesosy efa météorologue taloha ao raha avy any nefa nanony rahona de avy tongo zany ary zany mariny zany rosonopolany rahona avy any andefa io de midrivotra de tiatsinana de miakatra le rahona de miaka tonga miorana hainareo mamantatra amin'ny toetrandro i Jesosy tahaka eto no manarika hoe aviavy de hoe ianareo hoe hoavon'loatao fa mitranga zao rehetrarehetra zao i Jesosy aoko fantatra reo eo zany izy mampianatra hoe misy zavatra mitranga ao misy te zavatra hitanao maso ao de vakina manontolo manotytoko faefatra amin'ny roapolo
amin'izany zavatry zany fa fampitanlemany fotsiny satria momba ny fiaviny tompo io na le fiavina voalohany moa ianao le odimandry samy tsy maintsy zany daolo fa tsisy manao hoe sanatsiavina vava tsy fitendra ny atsika kristianina fa ianao modimandry enany tompo a lazany apôstôly paoly hoe fahafamatesana no azoky tompo de tsy atao sanatry zany any kristianina ho avy zany andro zany efa miomany ianao de misy pejava aza ampahafantarany tompo anao amin'ny fiaviny zany fataro ny aviavy mandrina zany zao io olona marazy anao zany mitsao fitondra sakafo eo aminy mandeha manao hoe tona le fanafody avy any izy zany no mifandrina de miteny aminao efa kaiky mitsy zany rakizy ho izy aminao izy mampandrina ao a de fa atsina dao atsina any aisakrana vitany anany efa any anany atsina daoly mitonga efa manao ina ny olona tsy mitaiza marary koa le tsisy mafantatra zany tsy vo iny izy marary hoe andeha tokoa de manafatrafatry izy fatao ny aviavy ho avy ny tompo miantsy za tena mazoto amin'io eo antitrantitra eo antanyleo aloha eo efamiteny amin'ny tompo izy fatao am'zay izy tompo efa efa mainky any ozy izy miantitra ao an-trano fa ny zavikely ny any no manao hoe ina kosa ny tetany bebe zany raha tsy hoe mandana angy any satria fa manahirana karakara bebe vo miteny bebe fa manao vina ihany zany bebe fatalo ny amin'ny aviavy fiavina fahalo de lazay hoe fiaviny Jesosy eny andaolany le retour du Christ io zany vrai retour ho am'izay tsy miaraka kosa ny apocalypse ko voalohany fafito de milaza toy zao hoe fa ny maso rehetra de ahita izany eny fa hatramin'izay ny maso zay nanompo azy tamin'ny azy fijaliana azy ahita zany fiverenana Jesosy eny amindaolanitra zany io koa misy famantarana ataony soratra masina ireo lazay ny matitoko fefatamboapolo reo rehefa tonga zany rehetra zany hoe Jesosy de aotafatazareo fa efa miakaiky izy fa kaiky ny tompo miomany anareo miambeny anareo fa misy ro any antsapa ndray ho raisina ray avero so varomarinany anao any am'izay le any naroanatoko ndray raisina ianao avery misy rovavy manodina soabazy ndray raisina ndray avery eo iny mpampianatra zay hoe tsara le toejavatra zay Jesosy reo a misy roa any an-tsapa amin'ny fatilo zany atoandro zany ke any an-tsapa tsy misy ona makany an-tsapa miala zany raha tsy hoe amatonga makany an-tsapa atoandro ny andro zany mandeha mamboly mandeha maniny asa atoandro fa misy rovavy manodina fisoam-bady amin'ny toetrandro manao zany vo marainy zany tsy misy mitoto vary tatao vonany zany raha tsy hoe zanatoko fa efatsy le vehivavy nandena tsaka nefa de am'zamoro zany ho avy ny tompo dra sy marina zany izy maraina nisy atoandro hoy teko manao arakamanta raha fotsiny anao io a fuseau horaire io Jesosy mafantatra ny fuseau horaire eto Madagasikara ny olona mbola any an-tsapa ny sasany fa any anana any ny olona efa marainy hoe ikosoka vary toky vary en même temps io lazay io
andro tsy fantatry io, ora tsy fantatry io, hoy Jesosy. Na ny zanaka aza tsy maharary zany. Fa mba eo na mahafantatra. Hoe patrika mahafantatra. Fa na ny zanaka aza tsy mahafantatra zany hoy Jesosy. Afa-tsy ny ray ihany. Taonao misy raha rasa Jesosy zay fa ohatra tsy rahita tsika Antananarivo sasany no laza nahita azy tany nanana tany hoe ho maizy kitroka vitsy manjitony zao andro. Tamin'iny fotoan'iny tany am'izay tany nitsangandy izy efa raikitra ndray ny témoin Jéhovah laza hoe fa rano zao efi piry zay fa rano zao eclipse aneny sy nady misy zany eclipse zany fantaro fa miodina ty tany ty miodina ny masoano miodina ny kitana rehetra misy fotoana ifanenan'ireo planeta reo dia tatona ny masoano tsy afaka mampitaratra ny tany dia maizina ny tany misy fiodinana tahaka zany fa tsy hoe isaky miodina dia ho avy reny faharano fa tsy misy faharanany am'izany hoy Jesosy na ny zanak'olona azy koa miambena ianareo. Dia raha aoko fantatrareo zao raha fantatry ny tompotrano fiambenana amin'ny alina zay adimy mpangalatra eo amin'ny ambiny izy ka tsy namelana trano hitadina. Ina ny fitopolazena am'izany tsy fantatra ny fiaviana à quelle heure, quelle date, à quelle circonstance voviny izy mitoko tsisy mahafantatry zany. Dia iverenana ilay fanazavana tany am-piandohana ny Paoly malagasy efa mianatra zany dia hoe ny Paoly malagasy taminao hoe fahafatesana anaka aiza tena tsy zanaka Paoly nareo mieka fa tena tsy zanaka Paoly nareo fahafatesana hoe Paoly irezony tambeny tsy manana lamba reta zany mavereaka ny zorony teo irezony tambeny ny fahafatesana tsy afa-tsy fantatrao io tsisy manana kajikajy hoe za ty raha zao fijeriko azy zao eo amin'ny dimy taona io raha eto tsisy mafantatra azy zany. Ny fiaviany tompo ny fidimana tompo aza tsy fantatrao ianao tenanao mainka fa ny fiaviany tompo eny amin'ny ranolanitra andraisany mino rehetra ho any aminy nao mba vakina kely zany séquence zany mora indrindra sy ny tsotra sy mora raisina indrindra Tesaloniana voalohany faefatra Tesaloniana voalohany faefatra ny andiny fatelo ambin'ny folo mba afatsika miomana afatsika hovonina na roviana na miora fahafiry dia vakiny alalatsika ny zavatra an-trano. Tesaloniana voalohany faefatra andiny fatelo ambin'ny folo fa tsy tianay tsy mifantatrareo rahalahy ny am'izay votomandry mba tsy alahiovanareo tahaka amin'ny sasany zay tsy manana fanantenana zany rehefa maty zany miavana tsy aia-panam-pionona mihitsy ohatra le letsy kristiany reny tsy manana fanantenana hoy ny apôstôly Paoly tsy maintsy misy ny alahelo mitomany anao hava malala iny saiky tsy de tena de hoe ketrinao mandritsy mihery taona folo taona mbola eny any mbola misoana ihany tsy tiana tsy mifantatra reny rahalany am'izay olomandry mba tsy alahelo rahareo tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana fa raha inotsika faefa maty Jesosy sady efa mitsangana tamy maty dia toy zany keo hitondan'Andriamanitra zay efa midomandry tao Jesosy hiaraka aminy fa izao lazainay amin'ny teny tompo isika zay velona ka mbola mitoetra amin'ny finoana mandra-piaviny tompo dia tsy mba hialoha zay efa midomandry tsy akory zany zany avantage milasa lohany
ny efa lodomano miakatra aloha zany lazay ny apôstôly eo a hoe isika zay velona ka mbola mitoetra dia tsy matsika aloha zay fa lodomano sekoky fa ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feoniaraka jely amin'ny tompelan'Andriamanitra ka izay maty ao Kristy no hitsangana aloha ary efa afaka izany isika zay velona ka mbola mitoetra no akalona iaraka aminy hoe ny amin'ny raha nahitsena ny tompo any amin'ny avakavaka isika dia hoany amin'ny tompo mandrakariva isika koa dia mifampionona ianareo amin'izany tena izany ao avy eny ny raha zany tompo hiakatra ho any amin'ny tompo isika fa nodimandro ao amin'ny tompo miakatra aloha enao zany a mijery tontorany lasa alohanao satria nao mbola eto saingy olona eto mino iko valame folo valo raha hoavy ny zanak'olona moa hita finoana ty ambony tany fa izy ianao zany mba antenainy tompo mbola mino teo mianany fiaventompo tsy mety tonga ny tompo eo ianao hoe soavy fo ny tompo zany iny ianao fa tsy mivavaka tsony iny ianao fa tsy mino tsony dia naleleteny ianao tonga ny tompo dia ainy taovatsainao zany a dia ianao modomandry tsy apoiziny io tonga tampoko io tsisy mandondona hoe ajakabonao vany a tsisy io totatapapanaratra fa ny fiomana ny hahavolona tsika dia hoe aniny mino zany nataotsika mitaiza finoana ninona mitrangeto na inona zavatra miseho eto ny finonao tsy avenanao sy mba tsy ambaniny reny ona tao mila zao kely ranony za tsy varaka tsony tao efa ndaninareo za tsy andeha na nakaiza mbolinao za tsy mamaky tsony ary ny firananao ve mbola ao za hoa tsy midina tsony tonga ny krismasy iny izy mba tonga ndray fetiny mineran-tany io a na ny tsy mino aza no avy tonga koa ary commerce ho an'io ary ny tsy mino tena malafo be mahazo boky amidy zao tapatapakazo beza zao dia vidiny kristiany iny zany paster zany tapakazo zany sampin dia kristiany ve vatany eny da magnenao mivady any sinoa vatany io zany mahatonga atsika araka zay azy natao fa tsy netseo izy nareo nataotsika fahizany tamin'ny andro nzay dada Jules hoany zay mahafantaran'izany dada Jules zany ao nanao taratasy tany ngo eforeny izy zay tamin'ny andro dia hoe isaky ny krismasy zay manapaka sapin anakiray dia namboly sapin folo soliny tamin'ny andro dada Jules nanao zany talao beolona dia sapin tena sapin ngo fa tsy lera zay misy hoe sapin io nefa tsy zekozy dia tsy afaka natao zany fa miova ny olona atao tokona ndraiky atao tarato dia tsy ndraisitsy le taratasitsika sao zany tsika mahazo manana nray somba fa so ohatrany mba ohatrany mba mieritreritra fiangonana ihany izy amin'io misambotra ny koena maninona ny seur maninony reny ohatrany mba mieritreritra fiangonana ihany izy a dia mba mangataka ndray so mahazo atao reny hoe mba zay tompo koa aka sapin anakiray atamboly folo hosolony dia sapin nataotsika eo dia tsy mampidi-bola ho azy sinoatsika zay hoavy ny tompo fa zany fiavy tompo zany no hitaizantsika finoana mba ho isany hitsena azy any raha olanina isika na isanay modomandry lasa aloha na le mbola velona mbola mino hitsena ny tompo isika amin'izay fotoana zay dia aza
manaikakadalay olona hoitsy jesosy isika mioa amaranana zao toteny zao matitoko fahitatra roapolo eo amin'ny fa telo roapolo 23 alokely ary amin'ny pertiva zany fa ilaina mbavakina afatsika miomana am'zany fitakitaka ataony olona zany Luc 24:23 koa raha misy manao aminareo hoe ino aty Kristy na ino ary aza nino ianao ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka andeo famantarana lehibe sy fahagagana arazo atao na dia nino mofidy aza teo fitay iny voalazako aminareo raha teo zany ary am'izany raha misy manao aminareo hoe ino any anefitra izy aza makany ianareo ino ao anefitra izy aza mino fa tahaka ny helatra avy any antsinana ka hita hatrany andrefa eo tahaka izany no evilizanak'olona aza manaraka azy ianareo aza manaiky le miteny fitakitaka rezy ataony olona re zany nao lazay fa hoe fa ho avy ny farana tia miloza indrindra tamin'ireny mpampianatry reny pasteur Ezekely misy taloha Ezekely vao tantareko tamin'nika tafika omany ary fantatra tsara fantatry tsara amin'ny date de naissance ny pasteur io fantatra sy namana mpiaraka nano atao fotoanany nahazo loza tsy fantatra avota izy dia lazay hoe izy olon'olo solo hoe ny raha in'andriamanitra hoe tena zao tontolo zao asainy milaza amin'ny fiangonana hono izy hoe tsy mila zany atao batizy zany tsony satria tsy misy olo afaka manao batizy atsika fa sy Jesosy Kristy tsy misy zany manambady zany tsony satria i Kristy mampakatra ny vady ny fiangonana zany ka tsisy mampakabady zany tsony aty azay te hianatrany ny fanjakan'ny ranontsy araka ny afatra nampitondrain'andriamanitra ny mpisorombe dia ny fiarahana amin'io mpisorombe io no fanadiovana anao ho ady ary arahan'olo zany a avy any antsika zany toko avy any am-parafaravonany zany zavatra zany dia misy olo lehibe zao o lehivenao olona manana izy azy zao manaraka zany fampianaran'izany zany olo zany tsika mitely zao ao an-tanàna na parafaravonao tsy mandia tany tsony tongony lan'izay izy rehefa mandeha samy lamba mena be manao akanjon'ireny le mpimasy menakanjo reny izy dia lanjaina rehefa hiala atao am-piangonana ho any an-trano avy ao an-trano makao am-piangonana lanjaina fa mpisoromben'andriamanitra dia zay lazainy no araha potika ao a lay finoana kristianina misy rôlage mianakiray pasteur Ezekely maretraité miaraka aminy izy pasteur nalazanjonay mbola tsy heritreritra zay retraité koa manao zany fampianarana misy amin'ny tanany olona famirahanaandriamanitra hoe tena zao tontolo zao izy ilaza aminareo aza manaraka azy hoe Jesosy ny ambenany ataovy tafatoetra tsara ny fononao an'andriamanitra ao dia ny anarana ny aviavy tranga zany rehetrarehetra zany teoko fantatrao fa izy akaiky efa ho avy na le fiheviny voalohany na le fiheviny any amin'ny raolanitra samy fiomanana dao le atao am'izany nomeny no miakatra itsena azy hovonahitr'andriamanitra ady hoainareo hijoroana ho any tompo zay hisy ataonareo tsara zay amen.